وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. فعل صانوت ديالك لا نقص العلم نقص العلم نفعل لنا ولاس نهي لسا دميني أرتاب كميسين لركن الإيمان لأن الإيمان نتاب كميسين et chaque sera va additionner les rôles à Chica. Je peux Chica en vrai, je peux m'attendre, dire cher Adam aussi. Fais voir Chica. Et que les gens qui ont capté, c'est moi qui les aime. Caralho, se tirar tudo no macho e chega. Malaguei, se tirar. Não passou a rir, não foi a isso aí não bem. Filho, chega. O cascado, a nada. Não tem que ninguém se acredita na tua. Chega, aonde? Não há conta para essa água. Zé, e fala para mim. Ele é o Tanua, Zanzi, Sadiu, sim. Remadan Bechika Diana Fazal Visca Karamaton Baka Wafati Kawayen Lalasan Sheikh Wallahu Shahidun ala ma aqul Glam Alun Ala Sandia Milisa Tawatan Ele arrive dans les frères. Car on n'a pas trouvé sur le pouvoir qu'on sera au Maroc. Il dit ça. Mais qu'est-ce que les philosophes, les musulmans, chez eux, à la base, des franches. Manier, pays, à une mathématicien, ça livre de ça. Tout. Il calme ça. Fatafaran di Quran ngiris kam kaskin fadiana al Karbala dia nana fata izwen bachjufna kam iriu rahla shia khudama babu wani sabte de shona adifa mandera mujara Anisha na fara tamna kawan nisku atau fajir minta lagi lista kajian abu Yusya ifahila Fadil Zana Bin Fadil deuxième fois en voilà yule eftenas abu Inis, las, Budran, Café Wakati, Montage Zaul Marmat, Zanta Duka Abu Sheikh Muhammad Abudu, Muhammad Abudu Marmat, Naf, Tetotara. Comme la Kato, Zamitadi, Bishma, Kalim, Abudu, Shafahila. Não se escreveu Abudu, Shinafaena, Fadli, Shia, Salakanaz, Tem, Azara, Arek, o Fadli, o Abaratish. Mantani, Ali, Imam Ali.
abudu artami de Muhammad abudu hiswatu ko atata c'est mal à abudu deuxième jour troisième jour ouais ça m'embarrasse Ali de licence pour à Cheikh Adam atika mutani ambaranza azuka wakanda tuko isla fara anona zungumza katika amudu kisha fashu aisha na shaka azuka mutu taditanis 48 heures 48 heures ça tu vois quand d'habitude ça m'utilise ça me voit quand on terre comme ça on va se faire n'a pas ça me dit papa tu ça a fait aniwa mis veivali avec un je ne t'adore imam Shaban ni tudo que será o rei fala através de 14 faraós facaíta de cali atabacá não chamar ele é o que fala le anaro na jabudu chaeza pujabu abukuli anaro na eza puise aben e fanadinho
mbola mahakasika iraitsika skity tsy manana an'izay ary tsy voninanao an'izay kanefa zava-dehibe zay zavatra zay takaka ny cheftsika inona maha zava-dehibe an'izay dia zay zany mba zavatra ilaina zay zany mba hankaviana le jour zany tokony vory atsika inshallah taala hanatanteraka an'izay zavatra ilainy ray aman-drentsika ho tanteraka izay amin'izay tsy mba faly amintsika inshallah ray aman-dreny satria anatin'ny gaditiny faminany milaza manao hoe anaso ny finany olombelona dia mizara roa ray araha ary ray istaraha ray nampiala sasatra ary ray miala sasatra rehefa maty ny mpino dia teneny mpaminany mizara roa Sheikh Adamu rahmatullahi alayhi anisan'ilay groupe faharoa istaraha miala sasatra satria ny fahafatesana tampoka amin'ny islam dia midika rahatun lil mu'min araka ny volazan'ny hadithny mpaminantsika Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Yaurina solat siya bulantuy bila vuna sikariyeta satria raya mandrentsika noresantsika eto raya mandreny nametraka zavatra lehibe holovaina ho atsika inshallah zao isika dia andray ny solotena ny fianakaviana izay atsontsika manokana Sheikh Ayub iresaka manokana mahakasika an'izay zavatra zay nastaqbiluhu bisalati ala Muhammadin wa ali Muhammad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يؤيد الليل ولا يكيف الكيف لا تدركه الابصار وتؤيد الابصار ثم الصلاه والسلام على رسول المسدد المسمى بالسماء احمد وفي الارض بابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عليهم وعلى آل الذين تاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد saku wapsikia ya laisa hai meratini amni remandini sesubeni almarhum Sheikh Al Hajj Adam Houssein zay atoka biakwat meratsinkom remandina ramana spadina Sheikh dari remandin awajin tak tu sipetita yang benar kilo Sheikh Yaqub Sheikh Ayub Sheikh Yaqub sini palavun marhum no sauna nasifalim fani fandraisan'ny fianakavian-tsia malagasy manerana Madagasikara indrindra ity fibe anankiray ity dia seray izay natsangany ireo ray aman-dreny manotomandry koa mangataka al-Fatiha ny tenaka alohany anomezanay ny fisaorana al-Fatiha yarhamana yarhamakumullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان صدق الله العلي العظيم dans laquelle l'évolution iranienne s'est Karimi, le grand ayatollah Al-Khomeini, rahmatullah alayhi. Il y a ici les là à Nakroua, avec le Patif, avec l'Arabie Saoudite, tout côté de Madagascar, Tamtauna, Imam Balboulou, Touizana, Tamtauna, Fito Balboulou. Simbolissi a Malagasy de Madagascar e na nifatito na Sheikh Madagascar tamin'ny taonjato fahaefatra ambin'ny folo izay hitantsika zany amjery ny tantara Madagascar dia ireo lehilahy
ireo tsiza le anankitelo dia ny filohan'ny Komoro taloha antsoina Ayatollah Sami, président Sami, sy ny raharaha anankiray mahajanga dia Homein nahafantarana laza na Célestin miaraka amin'ny Cheikh Majid tonga teto Madagasikara ary nandalo tao amin'ny masjid ny Abatinakanga tena motanzany mbola tanora kely ary avy eo niazo Angorondava ary nakany maintrano nandefa ny marhum Salah tany Iran tamin'ny fotoanan'androny ary tao anakelon'izay misy olona vitsivitsy sahala amin'ny ray aman-drenitsika koa tonga tany aloha tamin'ny Nairobi nanaraka azy tao aoriana Cheikh Remote Adam Houssein al-Marhum rahmatullah alayh sy Cheikh Akram zany izay any Frantsa ankehitriny. Ilona ny tanjo Cheikh al-Marhum rahmatullah alayh dia navokana ray aman-dreny lehibe mbola velonaina ny reniny any Ngorondava. Ny alana zanaka zany ny andevina indray ny maty ny tokony andevina ny lasa korazana voalohany mialoha ny alevy mavesatra izany kanefa izany vehivavy zany dia namoaka ray aman-dreny lehibe izay atao lesina sy fitaratra ho an'ny Islam rehetra eto Madagasikara. Ary isa rehefa niverina izay tamin'ny taona 90 rehetra avy any Tanzania dia isan'ny tona zany atratrapiny mety zany tany Diego tany Ambanja Imam Shaban tona zany tany Antsui ary tona zany tany Mahajanga Ngorondava Vipeno sy faritra rehetra. Ary izay sorana manokana ray aman-dreny dia Al-Hajj Sheikh rahmatullah alayh tamin'izany fotoana izany izay ngady nananana na tonga ireo Cheikh ma anisa riaria mitondra ny risalat Ahlul Bayt era Madagasikara. Toba manisy ireo ny fahasoavana ny manisy ireo ary fahasoavana ihany koa ho an'ny fianakaviany izay namoaka sy zahay akaiky izay navela isika rehetra napetraky n'izany ny lehilahy izany. Al-Haya ya ikhwani amana anatin'ny sura anankiray ao anatin'ny Quran inna aradna al-aman napariakay andraikitra makadiy any amin'ny temboatra maro nabakabaka ny lanitra ary ny tany abaina nahmilna fa nanday izy ny fantany napetraka izy no nanda avelako zany amin'ireo mpahay tantara sy mahay tafsir ny Quran hamala al-insan fa ny olombelona kosa nahaka an'izany andraikitra makadiy izany. Cheikh al-Marhum Cheikh al-Hajj al-Marhum rahmatullah alayh risali un grand messager porteur d'un message antsika eto Madagasikara. Zany message zany nampitaina raha nanangana izy ny faty anankiray ao akaiky ao malakazany sala Ahlul Bayt izay tsy lavitra eto valibabena ho an'ny ray aman-dreny ara-panahy anankiray koa dia ny grand izy Estiro Chandamil rahmatullah alayh tsy isika rehetra efa 15 ans 18 ans nananganana io mba hitondrana avo an'izany risalat Ahlul Bayt zany eto Madagasikara sy manodidina ny Madagasikara rehetrarehetra. Lasa izy fa na dia lasa izy namela amana ny nialany zany olona izany dia mametraka eo antsoroantsika rehetra ny atao hoe amana une grande responsabilité zany hoe antoka anankiray tsy maintsy atsoroana raha ohatra ianao ka olona tompona andraikitra sy tompona ady ny ampisina Cheikh anankiray na mandany Cheikh anankiray tonga Cheikh anankiray ohatran'ny rano ohatran'ny onja mandeha lasa
miditra dia misy zavatra anankiray hoentiny eo ary io antoka io zany no tsy maintsy antsointsika rehetrarehetra zay ny antom-pisi mitondra ny andraikitra mankadiry napetraky ny Ahmadbey napetraky Rasouloul napetraky Allah subhanahu wa ta'ala volaza ny Quran al-Karim amana antoka responsabilité ka izany responsabilité zany anefa tao anatin'ny 20 taona ny asany teto amin'ny tantina telopolo latsaka kely zay nampitaina ombienombeny amintsika rehetrarehetra zany amana zany mila mitohy ary isaorana manokana ny namana sy ny havana rehetra matsapa fa tokony hisy dingana lehibe apetraka eto amin'ny tany Madagasikara ity. I Madagasikara dia mila olona risaly. Madagasikara mila olona mahay mitondra andraikitra ary zany mila fitandremana ihany koa raha ohatra isika rehetrarehetra ho tena tompona andraikitra amin'ny sehatra rehetrarehetra izany. Na eny aza na misehatra dikately satria ny chef na ny ray aman'iny ara-panahy dia repère, tanjo, cap, balise, référence. Tsara amintsika mahalala ny Quran torak'izany io ray aman-drenitsika ara-panahy dia référence tsy maintsy hitodiana rehefa tody zavatra anankiray isika amin'ny fiainana andavanandro. Ary isaorana ny FSM tamin'ny fotoananandro nanao ny fivoriana tena mahamasina nanasana ireo vahoaka malagasy marobe nampitana hafatra anankiray dia fiombona ary izay marisaly izay dia mampiombo maolona tokana maolona iray fo zay natao hoe risaly fa tsy olona anankiray mifanasavany mifanavakavaka na mifandona miady ka Sheikh Al-Marhum Al-Hajj Al-Marhum dia nampita lesona anankiray tsotra tiako resana dia mba aoka hotohizana lay hafatra maha porteur de message na mpitondra hafatra ny Ahmadbey ho amintsika rehetrarehetra na mpianatra io na vehivavy io na lahy io na tanora io na antitra io eto amin'ity Madagasikara ity. Ny Silamo no vahaolana, ny finoana Silamo no vahaolana, ny finoana Silamo no vahaolana amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra. Ka ny risaly dia teneniny Imam Houssein alayhi salam amin'ny zavatra mitrany manakorota sanandro fiainan'ny zanak'olombelona dia tsotra ihany teneniny Imam Houssein uridu an amura bil ma'ruf wa anha anil munkar. Batiko apurisika n'olona fanaovana tsara sy anjaran'olona amin'ny aratsina rehetra wasluku bidawi jaddi Rasulullah sy anaraka izy rehetra no zay ny lalana nentiny raibeko dia Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ka misaotra antsika rehetra ny tenanay indrindra ny fianakaviany Sheikh Al-Marhum Al Hajj sy ny manakazy ansara Ahmadbey fanomezan'ireo voninahitra azy engany mba ho fitaratra atsika sy modelitsika amin'ny lafim-piainantsika rehetra izany lehilahy izany sallallahu ala Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibina at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad. وهو خير ناصر ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين شفيع قلوبنا وطبيب نفوسنا المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا الذي سمي في السماء من أحمد في الأرض أبي القاسم مصطفى محمد. فأراد بإضافة
ela ali onze de onze fu amzoftola zai satsika makasi ni marhum rahmatullah alayhi Sheikh Hussein Zom. Isona ni Allah subhanahu wa ta'ala izai nanbias husna al-aqibat nanbias di syafarat tsar ali angakaizikakua avyamni hanmetsika zany fiafarana tsara zany ho atsika tsirairay avy inshallah ta'ala. Sheikh marhum Hussein sujahan Allah subhanahu wa ta'ala wa lillahi karim lillahi timatiti ary nareo jiaby eto Antananarivato aeto dia mahalala zany. Rehefa Sheikh manasa atsika manasa anareo hoe misy anjaratsika hoe ontrokontro be hoy ny sasany tonga dia sitaka ny beny raiky iny nanolo raiky. Dia iray andro zay mateto isan'izay vanimpotoana zay dia zaho koa mentamy zahay koa mba omeo Sheikh nahazo koa zahay tamin'izay fotoana zay sitaka ny beny latsaka be bavata io. Fa hainareo zany hoe Sheikh olona karim izy. Ka amin'ny fiainana amin'ity tontolon'ny tabligh ity ilaina izany hoe karim zany. Hoe manala-tana. Satria manampy be dia be izany amin'ny fampandrosoana ny tabligh. Ary zany no anisany ahitantsika fa lobolobo ny sampany Sheikh Arbaeen manana olona manana maizy azy izy ao noho n'iny izay zavatra anankiray zay antony. Zahay tany Iran zao izy Sheikh Yusuf maromaro zay tany. Rehefa zay andeha mila nitondra vatsy andesina mody mety zavatra kely. Sheikh Akram no varavarananay azahoany arina izy ity boky mofiteny azy tamin'izany zareo azahoanay vatsy andesiny aby zay andesiny ary dia mahazo vatsy zahay nandesina tatia a Madagasikara. Zany dia mbola profo maha hoe lehilahy karim, lehilahy manala-tana iza Sheikh Akram. Rahalahy zanabavy mangataka zahay amin'anizy amin'ny taona rehefa tonga ny taona ray nahalasana Sheikh marhum rahmatullah alayhi dia lehibe mihoratra amin'izao ny majlis handraisantsika amin'izany taona ray nahalasana Sheikh Hussein zany. Ka hivory avokoa ny rehetra ny hery rehetra tsy akanavana na amin'ny centre aiza hiona amin'ny toerana anankiray ka samy hanome lanja an'izany lehilahy lehibe zany no handrefy sahady isika araka ny tena anarany Sheikh Yusuf ahiteo misy zavatra napetraka ka rehefa tonga zany taona ray zany mandrefy isika hoe aiza ho aiza zay afona zay no vitatsika. Ka maniry zahay ifampiresahana tanteraka izany amin'ny namana rehetra amin'ny havana responsable national amin'ny bety mba hivory tanteraka sika dia fa miomana dia n'izao mametraka amibanazy cotisation anatiny oatinaritra ny tsirairay avy mba ho avy amin'izany fotoana zany inshallah ta'ala. Afatra manaraka rahalahy sy ranabavy ho antsika rahalahy shiof. Misy vanimpotoana zany tany Iran voatsela misy namana anankiray antsoina hoe Bilal nama lety izy zao asanareo anao Sheikh Bilal boaka Iran raha eo anao tsy eo izy hitako teo izy tamin'ny asa tamin'azy iteny tamin'ny Sheikh Badruddin efa lehibe ihany anareo mila relève anareo mila mpandimby anareo eto dia rehefa nahahelo nandray le faona lehibe nahalasana Sheikh zavatra anankiray no nampahely any tao anatin'ny foko dia hoe soa ihany fa nanana zanaka Sheikh mianatra any Iran.
Itika mereka dalam Quran Karim Anbiya Allah alaihi wassalam اليوم mengatakan tentang dzurriyyah taranaka yarithuni wa yarith ala Yaqub hanuman fa'amasinana nunanatali zromi taranaka kuwa atau jika wana responsável takan Said Azali Nawayandin Jannat Mustafa Al-Alami si responsável atau será si direito responsável nam ismaza nam seja levezan direito zanekat syukhrin tiba andalan rewa sila raifa farasi al programa hits walefa leyarf andi anduvan li'ilm andi anduvan litabligh saja لتنوي أدار زمان yang nafras mengatakan Malagasy ini macam nafsaran fana nafsaran din pamnan din mengatakan dzurriyyah mengatakan ta'ala hanufa li farmasilan ni ang iftariyan nuna mengatakan famkun Allah subhanahu wa ta'ala ini afal wal sik ada vencika di fasakina ali hatsaraitsika ni besuka iwo tsika tsaradana bahibus hamsal-salmukua isika menakar insyaallah ta'ala bidinakum a'alatirriwa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih dari mana sekali Alhamdulillah Insyaallah Selamat datang di Arbaeen Al Hajj Insyaallah Uang dari mana nasibah Nabi Muhammad SAW Kemudian sangat Syekh Menawi Antoamadinika nasibah Furiyatul Nyatuni Zawajani Kuwa Sami'afa Dia menghubungi Fafatisan Sini Malagasi Fafatisan Zan Malagasi Fafatisan Anak ayatnya dia Zawajani Kuwa Sami'afa Zanu dan nasibah Furiyatul Nyatuni أكثر الناس فرحا بموت العالم إبليس لعنة الله على إبليس حتى يقال بأن إبليس يكون أشد فرحا بموت عالم من موت ألف عابد يعني إبليس لو يموت ألف عابد لا يهتم لكن بموت عالم واحد يهتم ويفرح فرح شديد جدا Voilà, ça fait tena fakirija amfafatisan ni ramisi manamaisa na kremaji dia iblis divumi alihitana ilaivo husni sisi voilà, ça fait dia tena fakirija amfafatisan ramisi manamaisa na makaskan fulma za maji liwujani fafatisan ni panuhu arifu. وأيضا في الروايات يقول إن موت العالم إذا مات العالم انتلم في الإسلام ثلة لا يسبها شيء أبدا ولذلك ترى بأن مثلا يموت عابد 1000 عابد 1000 إنسان ليس مهم. لماذا؟ هذا العابد يهتم بنفسه فقط أما العالم فهمه الناس لذلك إبليس يفرح بهذا حقا بموت العالم لأنه قد ارتاح من جندي مقابل له قائد مقابل له لذلك ارتاح إبليس. Voilà, ça fait ici, manakaiza mat dia misy peso ohatran'ny misy lavaka zany anatin'ny finoana islam ka tsy misy mamita mampiditra izany lavaka navahy anatin'ny finoana izany. Ny mpamompo izy dia ny tenany no avodany fa ny manam-pahaizana kosa izy dia manafitra ny fiarahamonina ny vahoaka ka izany no mampitombo izy. Iblis ilay olona hoe anafitra ny vahoaka maty izy dia faty falito. وهنا في هذه البلدان خاصة البلدان يعني قليل الإسلام قليل العلم مثلا مدغشقر يموت فيها إنسان حتى لو كان طالب علم صغير له تأثير كبير يعني مثلا لو يموت 10 في النجف عندنا 10,000
لكن يموت هنا في مدرسة. لا، حقيقة هنا يلتزم في الإسلام ثلمة كبيرة، ليس عالم حتى لو كان طالب علم صغير، لأنه حسب المكان وحسب الحاجة. ذلك حقيقة فقدان مثلا الشيخ رحمه الله عليه، فقدان غيره، هذا أيضا يؤثر تأثير كبير في مدارس. Wizi radzilitika wizi antifirmenantsikaity izy Madagasikara izy dia vitsy ny mpanarabian'ny firenena Islam, vitsy ny manam-pahalalana, vitsy ny ireo mpanaratsy fahalalana mahakasika ny finoana. Ka raha misy mpianatra anankiray anatin'ny fanalana mahakasika ny finoana izy manao antsika maty dia misy fiantraikany be zany amin'ny mpino Islam sy ny finoana Islam eto Madagasikara. Indrindra izy vao olona manam-pahalalana izay nandany fotoana taona maro tamin'ny fandaliana ny finoana. Raha any amin'ilay anajafy izany raha nambarana misy manam-pahaizana anankiray maty izay aminay mbola misy dimy manam-pahaizana maro nambarany afaka misotoerana izany manam-pahaizana izany fa eto Madagasikara izy raha vao manam-pahaizana anankiray no navitsy finoana Islam, mpanarabian'ny finoana Islam sy manam-pahaizana mahakasika izany finoana izany eto Madagasikara izy dia tena marina misy hoe misy lavaka lehibe izany sarotra ny anotofantsika izany lavaka izany. هذا كلام قليل عن العلم او عن موت العالم. اما عن الموت او عن القبر، قال ان الامام الكاظم عليه السلام وقف على حافه قبر، فقال: شيء هذا آخره حقيق بأن يزهد في أوله. آخر الدنيا، هذا آخر الدنيا أن يكون إلى القبر، فالأولى أنه يزهد في هذه الدنيا. Zamizi tefui makasika ni fafatesany olona manam-pahalalana. Fakosaoizy raha iresaka makasika ny fahafatesana voalaza fa ilay andro Imam Akram alayhi salam dia nitsangana teo am'rahantsika milaminazantsika izy manao hoe na firy ny taona ianao eto ambony tany dia mifasana no iafaranao. Ka noho izany vomilatsika hoe dia tokony hiomana amin'izany sy tokony ny fiainana eto ambony tany no manohimana antsika satria fananiovana ny eto ambony tany. Tsy fantako izy raha izy raha ianareo mamara matetika mamangy ny fasana fa tsara izy raha mamangy ny fasana isika satria mampatsaritsika fa tia zany ny fiavaratsy. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين ونفس بالنصارى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. عند حدود چند نکته کنم از صبح تا به حال سخنرانی زیاد شنیدید و پیامی که رئیس جامعه مصطفی برای ملت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین استاد شیخ آدم داده اون پیام رو میکنم. Si duka fare sa posisi, secia i fabi wana tanca si turmarka si da pitateu fa Niazarateur itu dihampita di hafazha ziarah PTG Zamet Mustafa Internasional. خدا در قرآن وقتی خطاب می‌کند مرگ خلق الموت و الحیات، یعنی مرگ هم مخلوق خداست، که حیات مخلوق خداست. Anjuman Jodisi dari pembianan Arbaeen Al Hajj untuk Qur'an diwilazi si faiz bin hari ifa rumana si ifa fatisa. همینطور که حیات در دسترس انسان هاست، مرگ هم در دسترس انسان هاست. Misalnya sesuatu si dia miaina ariu sika atafanatu ifa fatisa si ifa beruman. بنابراین اینجور نیست. فستردون الی عالم الغیب و الشهاده.
این به عالم شهود انسان میره. یک عالم ماده است یا عالم شهود. عالم شهود وقتی آدم بره خیلی چیزها رو بهش نشون میده. Arbaeen Al Hajj dia kivirna amsani tuira fahitana zabajar hecha kudetsana ko zabajar hecha zenenasika dia bontam. ما معمولا کسی از دنیا میره گذرش نکات خیلی خوب، زندگی خوب و صفات حسنش رو میگیم. بهتره که این صفات رو خودمون یاد بگیریم، خودمون عمل کنیم. بهتره. Matete isi umbega, refa misi una matausika, de matete isi milaza tsara makaska, amzani zavatra tsara zay vitany, dia atsahintsika zavatra zay tsara, ho antsika rehetra ny mianatra makabesina amin'ireny toetra tsara zay tsika mahakasika andrahoana zay fanandaontsika ireny. او انسان بسیار دلسوز و استاد بسیار خوبی بود، متخلق به اخلاق بود. و ما هم متخلق به اخلاق باشیم. Rama manukana wis nasinantini is dia pampianatra manapatahora n'Andriamanitra manefu ary tokony hiezaka rehetra hianatra sy handray azany toetra tsara nananany izany. اما ممکن تو ذهن شما باشه چرا ما سوم میگیریم، هفتم میگیریم، 40 میگیریم. نمیخوام خیلی طولانی بریم بپردازیم. Mety fanontaniana ho izy mahatogatsika mankalaza fahatelo andro, fahafito sy fahaefapolo andro, tsy dia any ohatra izy miresaka tsy eto amrano. یک روایتی از پیامبر هست به ابوذر میفرماید ظاهرا منشأ 40 از اونجاست که وقتی که یک آدم مؤمنی از دنیا میره 40 روز آسمان و زمین براش ناراحتن، غمگینن و گریان هستن. Misy riwaya zay mampaminany zay mampita ny abazary zay mampianatra hoe ny mahakasika fahaefapolo andro izy azo lazaina hoe teo nampongoana. Ny efapolo andro izy mandritra zany efapolo andro zany milanitra sy ny tany dia marahelo amin'ny fahalasany olona anankiray. نمیدونیم شاید باطن و اون عالم شهود باشه، ما خبر نداریم ناراحتیشون چجوریه. Tsisy mahafantatra amin'ny fomba alahelo milanitra sy ny tany zany izy sy rehetra. ولی بعضی از بزرگان میگن که شما مسجد میرید در دیوار مسجد شما رو میشناسن. Fa kosa ny hafatra mora manam-pahalalana, manam-pahaiza milaza hoe rehefa mandeha moskeo izy ianao mamonjy masjidy ny varavarana sy ny rindrina izy dia mahafantatra anao. مکانها شما رو میشناسن. Ny toerana rehetrarehetra izay fandarofanao izy dia mahafantatra anao avoa. حالا اینکه شاید برای ما هم دعا میکنن وقتی یه روز پیوست میکنید از یک مجلس مولوی برای شما شاید دعا میکنن. Mety manao fangatarana tsara antsika hoe izy ireny toerana reny tsy fantatrasika izay zavatra zay. البته در روایت هم هست میگه اگر آمدن از شما تحقیق کردن برای این نفر که دختر ما رو بهش بدیم یا نه، ببین مسجد بیاد یا نه. اگر اهل مسجد بود بگو میشناسمش، اگر نبود بگو نمیشناسمش. ولی گرفتیه. Ary ny fampianarana ho antsika zay hanome zanaka hovadimonana anankiray fantarina olona zay metsika zanaka hoe ove iny olona iny mba manantona moské sa tsia. Raha ohatra manantona moské dia teneno fantatra io olona ity ary afaka omena zanaka hovadiny. بنابراین بذارید زمانها و مکانها و آدمها و مساجد و جاهای عبادت آدمو بشناسن. Ary tokony hiezaka antsika avelao izy tsirairay ho fantary ny toerana falehany, ny fotoana iainany sy ireo olona ray petsapetsa miaraka aminy. و وقتی انسان از دنیا رفت همه براش ناراحت باشن. Ary rehefa mandao ity tany ny fotoana zany olona zany dia ny rehetra malahelo miara-mio aminy. البته من با کلمه توفا در قرآن آمده. توفا یعنی کامل شدن. یعنی کسی که کامل داره میشه، با من انسان کامل میشه. Ary Andriamanitra rehefa mampianatra sy milaza mahakasika zany fahafatesana zany dia mampiasa teny hoe fahafenoana tahoafa zany hoe feno hoe zavatra raiky mihafeno. امیدوارم که ما هم کامل بشیم. یک زمانی که به اون درجه برسیم آماده باشیم برای ملاقات با خدا. Angatazy amin'ilay bahary mba homena asika zanazana toerana fahafenoana zany mba ho vonona tsika hiatrika ny ho avy sy ny fahafatesana rehetra. امیدواریم که انبات هم همونطور که ما براشون دعا میکنیم اون هم دعا کنن. یکی از بزرگان از عرفا میفرمود که دست ما برای دعا در عالم برزخ بازتره تا دست شما. Ary mahakasika Andriamanitra hoe izy sahala amintsika manao fangatahana amin'ireo olona efa nilambalarina antsika izy ireo koa mba hakataka ho antsika satria misy mba manam-pahalalana mampilaza hoe
Izy dia malalaka kokoa ny fomba fankatahana amin'Andriamanitra Andriamanitra ny hoan'Andriamanitra izay nalalantsika indrindra fandray aman-dreny izay nataontsika ary ireo mpianatra izay nandritra ny voataona mangataka sy ambany toerana tsara izy ireo. و کسانی از این کنید که این سالهای اخیر از دنیا رفتن و شما میشناسند. ary ireo mpirehetra izay fantantsika ny akarehetratsika lasa efa nianaranatsika بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. بیت مکرم حضرت الاسلام و المسلمین شیخ آدم حسین با سلام. ارتحال حضرت الاسلام و المسلمین شیخ آدم حسین معاون فرهنگی تربیتی نمایندگی جامعه مصطفی در ماداگاسکار و استاد دلسوز و مدیر تماما در عرصه اخلاق و تربیت موجب تأثیر گردید. وی با قبول رنج سفرهای متعدد خدمت انسان‌زدگی در راه تبیین ارزش‌های دینی و ترویج معارف ناب اسلامی داشت و اجرای طرح کاروان موجی با محوریت از صاحب الزمان در ایام نیمه شعبان از فعالیت‌های مهم ایشان بود. ارتحال در ماه مبارک رمضان و روزگار روز بهین عزیمت نماز جماعت انشاءالله موجب تعالی هرچه بیشتر و متنوع و افزونتر به پیشگاه باری تعالی خواهد بود. این جانب مصیبت وارده را به پیشگاه حضرت بقیت الله اکرم عجل الله تعالی فرجه الشریف مقام معظم رهبری مقدس العالی اساتید و وزرای حوزه به ویژه علمای مدرسات و ارادتمندان آتمنو و بیت شریفشان تسهیل از نموده و صداقت مصاحب رو به درجات برای فنی سعید و صبر و عقل برای بازماندگان را مسئول تدبیر نموده. علی عباسی رئیس جامعه مصطفی دامنیه. صلوات محمد. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang narufa na kafir marhum Hujjatul Islam wal Muslimin Sheikh Adam Hussein ni farasan marhum Sheikh Akram zaitu beranjanja misalnya melakukan Husseina arfitizana atau Jamiatul Mustafa sama Madagaskar arbapiana jamalifu sipitadana mananmanizaz isi nationi fitlafa fitundratena na fitizana dia mahaonsa fu tanteraka izany. Izy dia nanao miaina sy ho zavatra ary nanao tratra miaina teo famelezana sy famparitana ny finoana ary ny fahalalana islamika ary nanao niezaka fanaparitana ny hetsika ilay mpanamitra izay miezaka mampafantatra mahakasika ny Imam Ramani Anjaranao Ta'ala Farajao Sharif izay notanterana tamin'ny Shambany lasa teo dia sy nireo hetsika nataony avokoa. Ny fahalasany tao anatin'ny volana masina Ramadany ary mbola natanteraka ny fivelezana ary handeha hamonjy fanompoana izany rehetra zany dia nakahana amin'ilay bahary mba hahatonga azy voakaiky. Ny tenako manokana dia mandefa fiaraha-mihory amin'ny Imam Zamany Anjaranao Ta'ala Farajao Sharif Imam Khomeini ireo manampahaizana rehetra ao Madagaskara fa indrindra ny fianakaviany izay milaozana. Mangataka amin'ilay bahary ny tenako mba hanome toerana tsara ho azy ary fiangonana sy fahasoavana ho an'ireo izay milaozana. Ani Abbas PDG Al Mustafa International. Salam.
Aridina Hanuyita Yaramina Mesidi Tatani Karbala Sautamini Ashura Yarakatamini Imam Hussein Yarafin Mana Tatani Karbala Ya Arbaeen Al-Mu'minin wal-Mu'minat ila Arbaeen Al-Shuhada wal-Siddiqin wal-Salihin وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم من المؤمنين لا سيما إلى روح الشيخ المرحوم آدم حسين رحمة الله عليه نهدي له ثواب السورة المباركة الفاتحة تسبيح الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك يا نبي الله. صلى الله عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى أهل بيتك المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صدق الله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. Ambiana yenu leibeh yanareu Ramadan arabana Ramadan ni niterak yanareu ralai sanabaf ni balir nama na Sheikhatun Riheta ni papieri fulana salamu manderatan زي تفكور ومين مرحوم شيخ آدم رحمة الله عليه. Nu itu dia namna leo alitinda ni sana kavina ireo sana ndizai na vela kambi zao fatarufa na nifa efa kunwandu ni bwana nilava karaili be anapi mfumo na Islamu zaidi ututu taituni na haraka fana savana zaifa ni mnarudio ani fufeno la yenu nuha kutakana na leo za taifa minta tena ni faifa kulan bisiki afutona ifalasa dia kisi tunatiga ramata patiga mana matu nihana nizani halayedu heibeizan favaza na
lehibe izany zay fahavoazana zay tsisy ahafahana manolo azy zany engaresanahary anao fahasoavana lehibe hotakalo sy homeny anareo tsirairay avy solony izany sy nitaskia avy aminy mba ho fandraisana anjara na dia lavaka lehibe ary alahelo sarotra dinoana izany mba ho fandraisana anjara ny amin'ny fampihomonana antsika sady fotoana efa tena lasa raha araka nilazay ho tamintsika teo ny hoe raha lehibe izany ary marina tetena lehibe tokoa misy fiverenana antsika amin'ny lafin'ny tantara izay ny fahasoavany izany fahatsarovana zany ataontsika fanomezana hatolotra-ntsika ho an'ny fanahy izany malalatsika zay nandaontsika antony ny volentsika eto Antoany izany ary ao anatiny izany fahatsarovana ny tantara zany hataontsika famasipasoana ny fontsika ao anatiny alahelo fa hoe haive raha manana alahelo lehibe toy izany isika misy alahelo lehibe mihoatran'izany alahelotsika zany voaraikitra ny tantara ary tsy azo adiminy eropino ka izany fahasoavana ao anatiny anaka zay raisitsika amin'izany tantara zany sy ny pidi-dranomaso zay halatsatsika raha voalaza ny fampianarana fonana islamo fa hoe ny fonana islamo rehefa misy tsy mety na ny rehefa misy habina mandalo indrindra atao amin'ireo olona zay fady-ranovana atao amin'ireo olona zay mitazona ny fahamalinana mahatezitran'Andriamanitra izany habina zany ary indrindrandrindra ny natao tamin'ny fianakavian'ny mpaminany fa anisan'ny antony izay mamerina n'izany hafizeran'Andriamanitra zany hahazahoan'ny tany sy lanitra fahatonina ny fahatsarovana ny tantarany Karbala ary indrindra ny fandatsahana ranomaso ao anatin'izany tantara zany ka izany indrindra no raisiko homonasaba ho antony ny hoe ahatotsika anatiny alahelo dia hosotomoko amin'ny tantara izay feno alahelo hafa ary anatiny alahelo sy fahatsarovana hosotomoko anatiny tantara sy alahelo fahatsarovana hafa tsy hoe mampandadimantsika n'izany alahelotsika zany ary raha hoe amin'ny lafiny maha alahelo azy efa tokony hipasoka aniny fontsika ary hamerina ny fiainantsika amin'ny laony mamerina ny fiainantsika ny amin'ny andavanandrony ataony zanahary fahasoavana lehibe amintsika ny fanalany amin'izany malalatsika zay nisony amintsika zany hotsaroantsika izy amin'ny Juin hotsaroantsika izy amin'ny asa tsara maro fanomezana sataka sy ny soala salawato sy ireo fangatahana famelana ho azy ary fangatahana famokizana ny asa zay tiany nanaovany ay ny tsy ho zavatra tetiatany ka ny alehelo lehibe zay nadala amin'ny tantarany fonana islamo ary mino fa ny fanahy ny shahada ny fisarantsika aminy no tena mavesatra fa ny lala-tizorany sy ny toerana zay nidirany raha ohatra toerana mampatahotra zany toerana sarotra zany izy sy ny famalerin'ny antsony Abbas Byn Léonard rehefa nilaza ny antsony mazava rehefa nilaza ny antsony eno n'izao tontolo izao hoe halmy nasirin yansuruna namaly ny antsony shahada amin'ny alalan'ny dingana faharoa rehefa fantany Imam Houssein fa hoe tsy eo itsony ireo vatandehilahy afaka maly ny antsony hampahafantatra izao tontolo izao hoe ny habibina ny tsindazolena ny fanesorana ny fahalalana sy fahendena fanaovana tsy mety izay tadiavy ny ezity
nialani remementsika iny teto niala ao anatin'ny trano misy rahavesony resaka mahagasikasy satria fotoana farany zay resako tsy resaka mombazy fa resaka mahagasikany ilay mpitarika azy ilay mpanday azy ilay mandray azy ovahiny amin'ny tontolo izay misy azy fa noho tsy voaresaka resaka zany dia resaka anatin'ny ray minika mamelay anareo dia mijanonantsika inshallah rehefa tonga ny amin'ny ray sasany niala tamin'ny trano maromy shahada Houssein iny antena natanteraka an'iny raharany izay manokana amin'ny tenany hoe izany no atidy andreketa mediantany ary hamelan'Andriamanitra ny fofonay toba tena marina tonga amin'ny tanjo shahadam malayantsika amony hoe lehibe sy mazevatra loatra amintsika ny fisarany remanentsika fisarany rahalanareo fisarany zokonareo fisarany iny remanenilay zoko ray aman-dreny modelitsika shahadam niara-mitrano izy nandeha tamin'ny banko ny toeram-piasany zay tokony andraikitra izy niakasikany raharara kolotsaina sy ny fifanabiazana ao anatin'izany université zany rehefa tany izy ary tanoan'io satria misy olo sasany maromaro efa niteniteny izy ny telefony taminaka tsy amin'ny hoan'io fa dahoany hoe sheky so dia misy zavatra hahafahanao agny mijery amin'ny mijery ny markazy na hahafahanao mijery hoe ahoana ny ataontsika zay fa zaho tena miasa saina be aho satria ny crampon fantatao zay hitanao hoe ahoana ny fanafinany markazy rehefa fotoana ny hitany nefa mbola tsy misy zavatra azoko roso aho zaho tena miasa saina be amin'izany dia miala amin'izany misy nandeha miasa tany izy araka ny voalaza amin'ireo namana mpiala miasa hoe nilaza izy hoe naka zavatra mahafany manomana sakafo n'olona manatanteraka fifeza zay miaraka aminy manao fisakafanana zay tonga manatona fotoana fisakafanana amin'ny malagasy ansara ahimbaity Antoamadinika eto Akakety dia rehefa tonga tamin'ny ariva 4 heures kely ireo namana zay mpiala miasa dia eny zao kona ro taxi fa zao mbola misy diako zao mbola andeharia fa zao mbola maimaika zao io mbola misy zavatra enjehako amin'ny malagasy misy programme maro zany mila enjehako dia izy mandeha ary rehefa nandray zay taxi zay iny no farany nahitany no namana azy hoe shahadam andehanao kosa nangala taxi andehanao préparation iny jiaby ny malagasy raharany amin'ny malagasy dia tsara hoe iny no farany miresana noho ny fotoanatsika foy zao fa toeny ray minika zay vita ao anatin'iny vita aorian'iny izy efa tsy misy izy efa miverina amin'ny tompony izy efa nanantona ny fivaineny amin'iny Imam Houssein alayhi salam miaraka amin'ny fitary aminy no ary mirehetrarehetra rehefa saminay hoe misy vaovaotra zao maro ny telefony anakate hoe za seko many vaovaotra zao misy telefony olo avainy raha misy telefony namany sasany avivela ny avetoantoeranao misy vaovaotra zao dia zaho no mbola tsy nahitazy maso ao fa mbola vaovao koa talohan'izay mbola voadiany montage dia miteny aho hoe aza teny zany na aza mikatakaratsy fa tsy mbola eny zavatra zany so dia tsy aho fotsiny tsy afaka iteneny mihitsy aho fa ny zavatra tiako amizana andresaka atsika hoe shahadam Houssein alayhi salam ny fifehezana manomboka amin'ny hoe efa fotoana ny ifitary niala iny ny finoako azy ny fahitako azy ary ny fandaniany shahadam rahmatullahi alayhi ny fotoanandro ny ainany teto ary tia zay tontolo nidirany any zay ka verina tsika iaraka amin'ny Arbaeen Al Hajj Houssein anao mpanilanelana azy andray ary manomboketo amin'ny mahalahelo ny fandaozany shahadamantsika pasoiny fonareo jiaby ray aman-dreny ny zana ny vadina bela ny zandy tsika rehetra tontolo hafa vaovao ary takalolehibe inshallah menizahary amin'ny tanjony Imam Houssein amin'ny tanjony shahadam zay nanaovany ensozavaka tekiandra tsy maintsy mampionona tena zahay ary raha mavesaka aminay izany fantatay fa mavesaka lavitra mavesaka lavitra miondra an'izany nahazany saida zay nabalaiha salam rehefa nahema niteny Imam Houssein mitsangana samire amin'ny mahitany jiany الناصر يسرنا لبيك يا حسين
Sisa duniani na pesa kama Sayyid Zainab ninaita Imam Hussein mchanga masamreri au maidani jihad. Afya mpona nichanga na Imam Hussein sakia. Sisi chuni na upata ilahi anaambiazi. Ya mfamadina na anaambiazi ya munira ula faketa anaambiazi ni ilaza kwa itimaneki nifana ketana sinifana fanetini ya zulena. Afane sura na nifana lana kwa patakana ni apipina zenda kwa mezidi. Rifa isamreru la sateu itutua isa pimaidani jihad. Ralai tika, suk tika, remen tika, syadam refa nutmati. Diputet tika na salas, det tika nigar karas. Fabi Abdullah Hussein. Refa lasa nutmati. Nakapageke na pamana demanda we. Andam chusa sana ipawite kitana. Amituk tebali. Dibata magachegani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amebeba nisreo. Sinistadeve zani pata magacheka pata basi ni abiambi na zani. Na nitani ruandu rajwe Imam Zainul Abidin alayhi salam. Nutunga tamifate Imam nitun razi na mitakaza mingi. Tena na zaidi ya mitana mizani pata magacheka zansi kiloka na radiazi ka raha izani problema raha izani fafaza ni ahli bait alayhi salam fafaza na zaina tamamtika zai mafesa tamtika zai surdara la manara kan bilada ni ahli bait alayhi salam sina mafesa mais miuna ina leo santu mais miuna ina leo rala mais miuna ina leo kira na baf mais miuna ina leo raimani ralani ya kama mzao fafaza na zao engani saufa ni sura na demanta familia na demanta ni fanani Sheikh Adam zao hatauni hu fadesena hatauni hu hirs fana badana hatauni hu kaza na falsosi fadesena faumbiazana kwa ni futketa zina nana zewi ana parita kan famadina na ana parita kiabu kuna zai yara ni chimbe asulena haptaka ni firinena sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى